Mbola mahafalatr'andriavana ny miarabantsika rehetra. Mahatratra ity alatsinainy fahasivy amby roapolo ny volana desambra taona dimy amby roapolo amby roa arivo. Ato anatin'izao sakafom-panahin'io izao arem-pandrianantsika loha hevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra ray ny fanantenana eo misaotra anao izahay. Misaotra efa nomenao indray ny maraim-baovao ny tombonandrom-pahavelomana, mino indray koa fotoana ahafahana indray miaraka eto amin'ny alalan'izao fandarana sakafom-panahy izao ary ahafahana ihany koa mandray indray koa ny teninao fa ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tia azo aina izay tompo, tia azo fahasalamana amin'ny alalan'ny teninao izay. Dia mitenena aminay ary Jehovah tompo fa vonona izay ny aino, vonona izay ny ampiatra izany amin'ny fiainana rehetra mihitsy. Dia misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny fitomaniana. Fitomaniana any amin'ny testameta taloha zany Isaia, Jeremia dia zay vao fitomaniana. Fitomaniana toko fahatelo. Fitomaniana toko fahatelo ka ny andiny faharoa amby roapolo ary mitsahatra amin'ny andiny fahatelo amby telopolo izany. Fitomaniana toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo ka mitsahatra amin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Toy izao vaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalana rivotra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany. Lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako, foy ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Aoka hanjokaiky irery izy ka hangina raha ampitondraina izany. Aoka hanohika ny vavany eo amin'ny vovoka izy, angamba izy hantenaina. Aoka hanolotra ny takolany ho amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny. Fa na dia mampahory aza izy, dia mbola hianatra ihany araka ny haben'ny famindram-pony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny bokin'ny fitomaniana na lazain'ny olona hoe fitomanian'i Jeremia dia nateraky ny faharavan'i Jerosalema, nateraky ny fahababoana, rava-tanàna, rava-potika ny tempoly, very ny fanantenana ary teo ny tena tenenan'ny vahoaka jiosy hoe maty ilay Andriamanitra ny vavahantsika. Ao anatin'ny ranomasiny fahoriana lehibe ny ilazan'ny mpanoratra eto fa tsy lany, tsy ritra ny famindrapon'i Jehovah. Tena ohatrany hoe tsy lany ritra ny famindrapon'i Jehovah ao anatin'ny tomany be no ilazany an'izany. Ny fitomaniana ry havana no le toko fahatelo tia no tena hoe ivon'ny boky ray manontolo. Ary eo avoan'ny fahoriana no ametrahana ny fanantenana. Tao anatin'ny fahoriana lalina mihitsy ny vahoaka jiosy amin'izao fitomaniana izao. Kanefa izao, na dia misy aza ny fahoriana dia tsy manaisitra ny famindrampon'Andriamanitra izany. Ary Andriamanitra tsy hoe akory hoe mamela antsika eo amin'ny fahoriana, tsy hoe fahafinaretan'Andriamanitra ny mampahory antsika fa
anehoan'Andriamanitra kosa ny famonjeny izany rehefa manana faharetana isika. Atao anatin'izao ary ry havana dia anankitelo no zava-dehibe resahana. Ny voalohany dia zao hoe ny famindrampon'Andriamanitra ny fototry ny fanantenana. Ny famindrampon'Andriamanitra ny fototry ny fanantenana. Ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo no ahitana an'izany. Ny famindrampon'i Jehovah, le famindrampon'i Jehovah, le hoe famindrampoa dia reseda ny dikany amin'ny teny hebreo dia tena entina ilazana mihitsy ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy mety miala na dia eo aza ny fahotantsika. Dia zay le atao hoe famindrampon'Andriamanitra zay. Zay le isa-maraina zany dia avaozin'Andriamanitra, isa-maraina zany dia omen'Andriamanitra famindrampo vaovao indray tsika. Fiantrana men'Andriamanitra antsika vaovao indray zany ary zay ny ilazana fa tsy mety lany rihitra zany famindrampon'i Jehovah zany. Vaovao isa-maraina ny dikan'izany, avaozin'Andriamanitra isan'andro isan'andro tahaka ny fahasoavany ihany zany. Ny fanantenana kristianina ry havana dia tsy miorina amin'ny toe-javatra izay iainan'ny olona, fa miorina kosa amin'ny famindrampon'Andriamanitra, lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Rehefa mifoha vao maraina zany ianao dia tsarovy fa vaovao indray zany ny famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary zany no anorenana ny fanantenana eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola manantena an'i Jehovah aho satria nahoana? Vaovao isan'andro, vaovao isa-maraina ny famindrampon'Andriamanitra aminao. Ny zava-dehibe faharoa ry havana dia izao hoe tsara ny miandry an'i Jehovah ampahanginana sy faharetana. Tsara ny miandry an'i Jehovah ampahanginana sy faharetana. Ny andiny fahadimy amby roapolo ka hatrany amin'ny andiny fahatelopolo no ahitantsika an'izany fiandrasana an'i Jehovah ry havana. Dia tena hoe tsara ny atao amin'ny fahanginana, amin'ny fanetretena. Eto teneny mihitsy hoe tsara hozy izy ny tanora raha mitondra zioka. Ny zioka entina dia ino no manabe anao, ino no manofana anao, ino no mamolavola anao, fa tsy handeha hamotika anao akory ny zioka iny. Raha misy fisedrana zany miatra amin'ny fiainanao, ny fitondranao an'ilay zioka iny ilay famolavolananao no ahafahanao mivoaka amin'izany. Ny fahoriana dia mety ho fitaovana fanabeazana omen'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika tena hoe olona vita sedra eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny olona. Koa noho izany ry havana dia na misy aza ny fahoriana, na misy aza ny sedra dia tsara ny miandry an'i Jehovah ampahanginana sy amin'ny faharetana. Dia mahazo miandry an'i Jehovah, manantena an'i Jehovah mandrakariva ao anatin'ny faharetana sy ny fahanginana. Feno fanantenana zany, feno fanantenana zany. Ny fahatelo ry havana dia izao: tsy fahafinaretan'Andriamanitra mihitsy no mampahory antsika fa famonjena. Tsy fahafinaretan'Andriamanitra no mampahory antsika fa famonjen'Andriamanitra. Ny andiny faharaika amby telopolo ka hatrany amin'ny fahatelo amby telopolo no ahitantsika an'izany. Na dia avelan'Andriamanitra hitranga aza ny fahoriana, na dia misy fotoana tena hoe tsy avy amin'Andriamanitra ilay fahoriana, fa avelan'Andriamanitra hitranga zany, na dia misy ara zany dia tsy manary mandrakizay Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa ny zanak'Israely dia navelan'Andriamanitra mihitsiny ho babo, ho alefa deportena makany Babilona. Fa izany akory tsy midika hoe maty Andriamanitra, izany akory tsy midika hoe manary Andriamanitra. Tsy sitrany no mampahory ny zanak'olombelona, fa fanefen'Andriamanitra daholo ireny mba hahatonga antsika olom-banona voavondron'Andriamanitra. Rehefa misy fahoriana ihany koa dia izao hoe
ahatonga ny olona anankiray hanakaiky kokoa hatrany an'Andriamanitra io. Andriamanitra de mamindra fo araky ny haben'ny fahasoavany. Ka ny fahoriana dia tsy famaranana akory io, tsy hoe tapitra ny rehetrarehetra fa lalana anankiray io, lalana etiety kely io, mandalo, mandeha makany amin'ny famonjenanao. Ka rehefa mitranga ny fahoriana ny havana, rehefa mitranga ny sedra, rehefa mitranga ny fampijaliana, de mifikira amin'ny fahamarinana, mifikira amin'Andriamanitra irery ihany ianao, manatona akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra, manana firaisana misimisy kokoa amin'Andriamanitra, de ho voavonjy ianao. Rehefa namalala rehetra amin'ny tompo, tsy landritra ny famindrampon'Andriamanitra. Vaovao isan'andro ny fahasoavana, ary tsara ny miandry an'i Jehovah amin'ny fahanginana. Fa Andriamanitra de tsy manara antsika mandrakizay. Ny fahoriana lalana zany makany amin'ny famonjena. De rehefa misy ara ny fahoriana rehefa misy ny fisedrana de marina fa raha ny eto aloha zao de ny hoe fitomaniana azo atao tsara mitomany, kanefa ao anatin'izany de manantenà ny Jehovah. Ianao araky ny ao amin'ny soratra masina ao de hoe Jehovah no anjarako ka hanantena azy aho. Ivavaka isika ry havana. Misaotranao zay ry tompo Andriamanitra io fa tsy lana ritra tokoa ny famindramponao sy ny fahasoavanao zay arotsaka ao aminay, ka na misy aza ny fahoriana sy ny sedra maro isan-karazany de alalana zany itondranao anay amin'ny famonjenao. De ampio ary izay mba hanantona hatrany misimisy anao, anatona hatrany akaiky kokoa anao amin'ny fiainana rehetra, ka mba hivoaka ho mpandresy hatrany zay ny am'izay sedra ny am'izay fahoriana mianjady aminay. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana de samita in'Andriamanitra indray de mirary soa daholo.